Tsy nanadino ny mponina any amin'ny faritra Atsimo nosy ny fiangonana Assemblée de Dieu Atsila Renault ka nanolotra fanampiana ho an'ireo mponina sahirana. Vary 4 taona sy voanemba 4 taona moa no nozaraina nandritra izany fanampiana izany. Manoloana indrindra ny tsy fahampian'ny sakafo any Atsimo, sentona indrindra nampianareo sahirana dia tonga nanome fanampiana mponina tao amin'ny distrika Ampelo, Antanimora, commune Tsivory sy Beraketa ny fiangonana Assemblée de Dieu avatsy la Réunion, izay nosoloan'ny pasteur Luciano Grace missionnaire avy any fiangonana ity miasa eto Madagasikara. Samy nahazo ny anjarana avokoa ireo tanàna ireo ka samy nahazo vary 2 taona sy voanemba 2 taona isany avy. Ho an'ireo tanàna anisan'ny fiangonana Assemblée de Dieu dia zanaky ny fiangonana no nampandreketina ny fizarana ny finampiana. Ho an'ny Beloa izay tsy mbola nisy fiangonana Assemblée de Dieu kosa dia nampandreketina ny tompony andraikitra ny tao toerana ny fizarana izany. Araka ny fanazavana izay voaray dia rakotra nataon'ireo mpivavaka ao amin'ity fiangonana ity tao amin'ny Losy la Réunion no nahazoana ireto fanampiana ireto mba ho fijerena sy fanampiana ireo tsy ampy sakafo any amin'ny faritra Atsimo. Nanome kobahaina ho an'ireo zazalatsaka ny 5 taona, tsy ampy sakafo ihany koa ny fiangonana ka ireo tena hita fa tsy ampy sakafo no nahazo izany. Mba nahafahana anjara izany amin'ireo zaza tsy ampy sakafo dia nisy ny fiara-miasa tamin'ny mpitsabo ao amin'ny CSB tany amin'ny commune 4 ka ireo mpitsabo mitily ireo zaza tena tsy ampy sakafo ka mahazo tombony amin'ireo kobahaina. Ny tao amin'ny commune Antanimora dia nahazo tombo manokana ka nahazo fanampiana tamin'ny alalan'ny fanamboarana vovon-drano. Ny rano izay tena ilain'ny mponina ny toerana tokoa. Nanolotra fanampiana ny fiangonana Assemblée de Dieu tao Beraketa, Tsivory, Antanimora ary Bekilo ireo mpino avy amin'ny fiangonana ity ao amin'ny Losy la Réunion entina nanganana sy ho fanatsarana amin'ny fiangonana. Izay voatsirambony tanana no natolotra hoy ny pasteur Luciano Grace ka isorana ireo mpino avy any amin'ny Losy la Réunion tsy nanadino ny malagasy indrindra ireo mponina tany Atsimo amin'izao tsy fahampian'ny sakafo izao. Tapitra treto indray ny fotoanantsika tompoko lahy sy tompoko vavy tamin'ity takariva ity. Isoranao tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra TV nandritra ny vaovaontsika tamin'ity androany ity. Manentana anao hatrany kosa nefa izay atao amin'ny fahitalavitra TV anaraka hatrany ireo fandarina izay no manana ho anao. Mametraka ny veloma mandrapitafy ary tompoko lahy sy tompoko vavy.